Urati. Anjarati. Misaotra antsika. Misaotra voalohany ngarabantsika ary mankasitraka antsika koa ravoravo tsy hay tsy resaka andraha zay satria place ty mantalova antsika. Zao tsika body eto koa. Raha hafa zavatra hafa no midirantsika teto mitondra zavatra hafa koa tsika niverina eto ka ombako manana tenin'ny chef de zone tsika ny aloha lalana teo hoe nambolonareo na vokatra tsy zay izy tao ary tena marina zany ary nodiventiny ny ranonantsakaina raha tonga teto tsika nanao propagande zao tonga eto tsika mitondra fandresena io hitantsika kopy ty raha ambarako anareo zao aza matahotra anareo fa ny élection dia miankina amin'ny ezaka ataotsika ny fanovana rehefa tonga tsisy olona afaka manovan'io iza koa moa amintsika eto tsy leo amizao iza olona tsy leonjaly amizao tsy leonjaly abytsika tsy fananana asa ty zany maharavoravo atsika tsisy olo ravoravo amizao jiro tsy misy lalana simba maharavoravo atsika tsisy olo ravoravo atsika misy mitondra atsika sa tsisy mitondra misy mitondra salama tsara misy irandreo zay manao hoe enjehna tsy haiko tsy mety maloto aya tsy ampaloto azy amizao janitsika zao maloto izy ary tsy madio mihitsy ka raha tiako ambara dia zao aza mety intimiden'olona tsika hoe poadro ohatra nataoreo tamin'ny députation tsy poadro atsika no nangalarindreo dia zao koa reo miteny hoe namilatsaka reo na tsy misy mpifidy lano ireo lano karakory mba tsy fiditsika koa jerentsika azy ka resaka intimidation reny zavatra ataondreo reny tsika mila mitraka foana mila mahitsy foana tsika mila miasa manao porte à porte rehefa tsy tian'olona tsika mba mahay tonga saina koa jereo zao tsika tsisy haino manjery mandray antsika nefa hainao manjery zany tsy tokony hanavakavaka fa misy am'izany amintsika mahajangy eto mbola tsy mitondra anareo fa manavakavaka vao maika anareo mitondra karakory sanatria andresaka tsy hanao maloto an-tampon-doan'olo ka zavatra ohatran'izay zany tokony anentanana tsika tsirairay hanao tsika zao fa maramparana ny pré-campagne hiditra amin'ny fampelezan-kevitra rehefa tafiditra amin'ny fampelezan-kevitra aza mitotovatsy andao mitetitrano fanovana io tsy maintsy ataotsika zany zavatra tsy maintsy ho ataotsika fa raha tsika hianty télévision tsy mandalo atsika nanao tatitra zao masolombavamboaka nefa olo-mpanjakana ambony tsy afaka miditra amin'ny télévision ndreo tsy afaka miditra amin'ny radio ndreo andiampita asa zay fa nataotsika ka noho izany mahatonga saina ihany alohany hidirantsika amin'ny kabary zany tiako foana zany mamaly any tenin'ny tompon'andraikitra ao amin'ny seni ny tao amin'ny seni olo nanao teny zay tsy mifanaraka amin'ny lalàna fa hoe afaka misambotra olona reo dia mafigadra tsy zay resaka andreo tsika jiaby naino an'izany lerany raha matoa igny moa nagnoro kara-pifidiana ny samborindreo nogadraindreo tsy kara-pifidiana zafady diso kara-panondro pirenena zay navorindreo tsy nahenona feo ny seni tamintsika teto nisy an'izany inona ny sazonazo andreo tsisy mahagaga zany amintsika miresaka zao ny kara-pifidianana tamin'ny députation kara-pifidianana rehetrarehetra nariandreo amin'ny fokotany tsisy kara-pifidianana niverina amin'ny tompony raha tsy vitsivitsy za masamy teny eto tsy mihoatra ny 60 000 ny kara-pifidianana tafaverina amin'ny tompony nefa leran'ireo nanao recensement tafitetikran'olo jiaby ny tetitran'olo ny soratra anarana ary nampidirina ao anatin'ny listim-pifidianana tonga ny kara-pifidianana vitsivitsy any ny olona
nahazo kara-pifidianana ary nametraka ny Mahajanga ho farany vitsy amin'ny taam-pifidianana tamin'ity taona ity. Ny tahan'olona nandeha nifidy ny tiako lazaina eto farany kely manerana ny Madagasikara, zany hoe ambany ny pourcentagen'olona nandeha nifidy teto Mahajanga. Taizany seni tam'izany, inona no nataony seni tam'izany? Zao izy modigisa satria io resaka ataondreo intimidation ho antsika io. Fa maninona mo candidat-ndreo mandeha miditra anaty mosquée? Ny teny inona ny seni? Ny candidat-ndreo miditra ao anaty université, inona nataony seni? Ny candidat-ndreo miaraka amin'ny ministre mahavita miteny fa hoe ty candidat mpanjakana atosika avy any amin'ny bongony androva tonga dia lany. Fa magnino tsy disqualifié zany olona zany. Zay no zavatra tokony hatonga sainantsika eto ary milaza amin'ny seni aho mijoroa ampahamarinana nareo fa tsy misy ampitahorina eto. Zahay mahafantatra ny tsara dalàna ataondreo fa ny fotoana mampety azy tsy maintsy ahiratra anay amin'ny vahoaka ny Mahajanga. Mbola tsy nanara-dalàna isika tato manao ny mety. Zao fotoana ny pré-campagne mbola malalaka ny ordonnance fa ny zavatra fa fantatra andreo tsy niomana reo nandritra ny 5 taona mahay tsara reo fa niomana atsika tonga ny intimidation ampitahorina ny olontsika, menasena ny olontsika, idirana ao an-trano ny olontsika. Zany eny misy tany misy fanjakana tia ary tokony anara-dalàna ny tsirairay. Fa ireny teny nataon'ny président seni regny dia manambara fa mitongila izy, miangatra izy amintsika eto. Mila tonga saina atsika. Antsika efa zatra mitolona io, mitolona hatramin'ny farany, tsy maneky ny tsirariny, tsy maneky ny tsindry atao. Raha lehilahy ny président seni teto dia nataony ny asany amin'ny antsakany sy andavany. Nanoratra taratasy izy any amin'ny seni FIB fa nisy candidat mpanjakana niaraka amin'ny ministre teto niditra tao anatin'ny mosquée, niditra tao anatin'ny université, nanolotra candidat andreo tokony disqualifié. Mitovy amin'ny tany Antananarivo fa tsy ataondreo satria misengisengy fa candidat mpanjakana menasy ireo mpandrahara azy mila nohanatsika, menasy ireo mpandrahara azy manohana candidat hafa. Zay toe-tsaina zay zany tsy mahasoa ny Mahajanga, tsy mahasoa ny fiarahamonina atsika. Mbola ady ny fampanjakana ny rariny eto Mahajanga. Zay no itsangana atsika, zay no ijoroa atsika. Tsy maneky an'izany tsika ary tsy notezaina amin'izany fa ny olona mihetraketraka mieritreritra hanao an'izay diso lalanareo satria atsika efa niomana nandritra ny 5 taona ary efa vonona atsika ka ny alatra ataondreo efa mitsika ato. Efa ato daholo ny alatra ataondreo, ny prevo rehetrarehetra ato. Miandry ny fotoana atsika hasehontsika andreo fa na tsy miasa ny service de renseignement, tsika manana service de renseignement maro satria boaka ny Mahajanga mitambatra ary tonga saina. Zay tiako hipetraka alohany iresahantsika fa ny mampalahelo zavatra ohatran'izao. Mbetsaka ny zavatra tsy mandeha tapitanana Mahajanga eto. Anga misy olona miteny an'izany raha tsy afakandro. Rehefa teneniko amin'ny zavatra tsy mety reo mbarandreo tia ady afakandro. Tsy tia ady afakandro fa tsy magneky akadalainareo. Zay ny tena marina. Ianareo manao tsirary, ianareo tsy manara-dalàna dia tadiavinareo angina zay. Élection atao tia zay tsara homana ihany tsy tampohy ny faresena. Zay tsara homana ihany tsy sarotra aminy mandresy ao anatiny élection. Zay zavatra misy. Ahoana moa no ahafahanareo anakana anay ny fikambanana anjara raha ty manerana ny fokotany rehetreta, ny secteur rehetrarehetra ahitana fikambanana anjara raha ty dia tsy asa zany reny olona reny. Ka teneniko miasanareo député nareo miaraka aminareo hatramin'ny farany.